ka olona tanteraka ny teto amin'ny lycée Robert Velonalakely tamin'ity androany ity tonga hijery ny valim-panadinana baccalauréat izay nivoaka tamin'ireo ora tolakandro izy ireo. Maro amin'izy ireo no efa niandry tetỳ toerana hatramin'ny 9 maraina. Misy ihany koa nefa ireo nirohatra namonjy tetỳ rehefa avy nahita tamin'ireo lycée Mpanjakanafa teto Andrenivohitra fa efa nirovita ny mpiadina ny peta-drindrina. Vao nisokatra nefa ny vavahady dia niara-niroatra niditra avokoa izy rehetra ankanapana ny sarotra ny fivoahana sy ny fidirana tao anatin'ity faritra sécurité izay nisy ny peta-drindrina. Mahatonga an'io le ataontsika hoe tsy dia atonontonony zany. Io le mahatonga an'io tena raha betsaka mantsy facteur anatiny. Misy ny baka tsy nentsika afaka maka baka daholo izay tiaka baka rehetra. Dia misy ny sasany na niveau tsy nandalo inona koa tonga dia maka baka. Dia simba le pourcentage zany. Dia eo koa tsy afenina misy fa misy école tena tsara be ny pourcentage. Hatramin'ny plus de 90% ny résultat. Fa misy école tena 0%. Akatso milahatra tahaka izao ny fandraisana karama ho an'ireto mpampianatra ireto. Mpampianatra avy ny tsara amin'ny fanadinana baccalauréat eto Antananarivo. Atezerina teto ny an'ireto mpampianatra ireto. Tsy momba anaraka ny tokony ho izy ny fandaovana ny tampokaramany. Mpampianatra 900 milahatra haka vola. Isan'izany reto mpampianatra ireto. Isataan tokony mba manamboatra organisation milamina tsara. Fa misy nahazo afisikely ny tafiditra hoe tana be satria après le fomba ataon'ilay izy nefa fantatra olona amanalina amina matériel. Tamin'ny faraparan'ny fanjanahantany araka ny lalàna frantsay tamin'ny 4 aprily 420 dia voafidy ho ben'ny tanàna hitantana ny tanàna Antananarivo ary matora Kodinirina Stanislas. Ny taona 950 ka hatramin'ny taona 750 no nateo azy teo amin'izany toerana izany. Nanaraka azy tao ny mpitandrina Andriamanjato Richard ity faran'izay nitantana ny tanàna nandritra ny fotoana naharitra indrindra. Nanomboka ny taona 750 ka hatramin'ny 770. Nandeha tao amin'ny tokom-panoatra azy ity farany dia niara-niasa hatrany tamin'ny fitondram-panjakana Vohibe. Andriananja Charles tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny taona 270. Rakotovao Andriantina tamin'ny taona 370 ka hatramin'ny taona 770. Noho ny korontana ara-politika nisy teto amin'ny firenena nefa dia tsy maintsy nanendry filohan'ny délégation manokana hitantana ny tanàna ny fitondram-panjakana. Andriamanitra fa lany be ny tanàna Antananarivo. Dia misaotra ny vahoaka malagasy ny fidio ary miarahaba izay ny fidio fa efa merana vahoaka rehetra. Betsabetsaka ihany ilay olona miandry anao eto Antananarivo aiza ho aiza ny fomba hiatrehana an'izay ny fahavaratra ho avy. Rehefa miditra miasa dia efa hitako daholo. Ina priorité social ny fandriam-pahalemana amin'izay izy fampandrosoana iny. Manifinify ihany ny volao amin'ny ny volao amin'ny fiasan'ny commune aiza ho aiza no hiatrehana an'izay programme rehetra. Mbola hisy conférence de presse ataoko anareo rehefa miasa. Ankoatran'ny tsy fisian'ny politika nasionaly ho an'ny fiahina ara-tsosialy, olana tamin'ny ady amin'ny fantrana teto Madagasikara, ny tsy fisian'ny firindrana tamin'ireo tetikasa no any ireo sahirana sy ny tsy fifanarahany hetsika atao amin'ny filandreo olona kendrena amin'ireo tetikasa. Vokany iraika amin'ny 7 isanjato ny malagasy no voasokajy ho sahirana ka ny 2 amin'ny 5 isanjato no efa miaina ao anaty fantrana lalina.